Manantena ny tenako fa ity fikonan-doam-pirenena voalohany ity dia ahafahantsika mametraka fanamby miaraka manoloana ny fitombon'ny isan'ny mponiny, ny etaetany sy ny filany mba ahafahantsika indrindra ianareo ben'ny tanàna izay tafavory eto hitondra vahaolana eo amin'ny politika ny fanatsarana sy ny fanitarana ny tanan-dehibe fa indrindra ny famoronana tanan-dehibe vaovao na ny nouvelle ville izany. Io ianareo ben'ny tanàna sy ireo teknisianina, io ihany koa ianareo tompona andraikitra rehetra isan'ny ambaratongana, apetrao ny fanambinareo, apetrao ny tanjona fa ny fahatratrarana izany sy ny fanatanterahana izany no oporofo fa mizotra makany amin'ny fandrosoana marina i Madagascar. Ary indroko fa ny fehi-kevitra avoakanareo dia amaly ny etaetan'ny mponina. Satria amaritra ny ho avy ary koa ifanakalozana hevitra sy ifampizarana trakifa mba amolavolana drafitrasa ampandrosoana ny tanan-dehibe. Ezaka lehibe amin'ny fanatsarana ny tontolo manodidina ny mpiarabelona rahateo koa izany. Noho ny fahatsapana izany indrindra no nahatonga ny fitondrana tetezamita nanomboka ny ezaka araka izay tratra mba anatsarana ny tanan-dehibe. Tao anatin'izany ohatra ny fanorenana hôpitaly manara-penitra, toy izany koa ny fananganana ireo tranobe ny tanora na ny maison des jeunes, ny fananganana ny coliseum izay ampopionana ny kolotsaina sy ny kanto malagasy, ny fanorenana sy ny fanatsarana ireo lapan'ny tanàna eny anivon'ny faritra maro, ny fanorenana ireo tranonora ho an'ny tanora, ny fananganana ireo kianja manara-penitra maro samihafa. Satonany ihany nefa izany fa ekena fa mbola maro ny ezaka tsy maintsy apetraka ka ilaina fifanomezan-tanana mba hisinony ny tena fampandrosoana marina. Ny tenako manokana dia resy lahatra fa afaka atao tsara ny mampandroso ny tanàna na andrenivohitra na ambanivohitra na ny tanan-dehibe manerana ny nosy rehefa misy ny finiavana ary rehefa mipetraka koa ny drafitrasa sy ny tetikasa mazava. Andao hiara ampandroso ny tanànantsika loha hevitra amin'ny ity fikonan-doha ity midika izany fa manana didy sy andraikitra ny rehetra amin'ny fanajariana ny tanan-dehibe miainga eny fotony eny amin'ny commune fikonan-doha izay nokarakarain'ny primatora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany.